Miaramila misa efatra no nanao fianianana teo anatrehan'ny fitsarana anio alarobia faharoa amby roapolo ny volana novambra taona 2024. Ny aiky ireto miaramila eo anivon'ny zandarmariam-pirenena ireto fa natanteraka ny adidy sy ny andraikitra napetraka tamin'izy ireo. Sivy mianadahy izy ireo ny voatendry andraikitra ny asa eo amin'ny fikarohana ny fandikan-dalàna eto amin'ny faritany Mahajanga fa efa nahavita ny fianianana ny 5 fa ireto efa day ireto sisa izao nanao ny anjaran'izao. Anisan'ny fiofanana izay narahin'ireto efa day ireto ateto anivon'ny fitsarana teto Mahajanga nandritry ny 2 herinandro rehefa avy nanaraka fampianarana teny anivon'ny asekolin'ny zandarmaria. Enina amin'ny rahalahy moa zany ny tonga teto amin'ny fisarana ambaratonga voalohany sy ny fitsarana ambony Mahajanga nanao fiofanana. Izy ireo dia efa nivoaka tamin'ny sekoly manofana manamonina ambony ny zandarmeria tany Moramanga, nisy ihany koa moa zany tany amin'ny école militaire de Saint-Cyr. Amin'ny asa mampiandraikitra ny fikarohana ny fandikan-dalàna azy ireo, zany hoe le ahafantarantsika azy le officier de police judiciaire, dia nanao fiofanana ihany koa izy ireo ankoatran'izay efa nataony tany amin'ny école ny gendarmerie zany nanao fiofanana izy ireo arak'asa tato amin'ny fisarana ambaratonga voalohany teto Mahajanga sy tao amin'ny fitsarana ambony. Araka ny eninareo teo dia nifototra tamin'ny foto-kevitra hoe inona no andrasan'ny fitsarana amin'ireo mpiandraikitra ny fikarohana ny fandikan-dalàna hanatsarana ny asan'ny fitsarana, dia ohatran'izay ihany koa hoe inona ny andrasan'izy ireo zany amin'ny mpitsarana amin'ny fitsarana mba hanatsarana zany ny asan'ny fitsarana ka mba hametrahana fandriampahalemana maharitra. Naneo ny heviny koa teto ny lehiben'izy ireo adian'ny commande ny CIGN. Ny miaramila ao anatin'ny gendarmerie zany mialohan'ny tena andraisan'ny asa dia tsy maintsy manao fianianana amin'ny fitsarana, ka zay fiananana zay mizara anankiroa ny fomba azo anaovana azy. Na izy atao fiananana antaratasy, zany hoe soratana zany mianiana aho fa arak'ilay voalaza amin'ny fihazan-dalàna, na izy atao any amin'ny fitsarana dia anaovana lanona fitsarana ohatran'ny natao teo. Ka ny natao androany zany dia fianianan'ireo manamboninahitra amin'ny gendarmerie izay efa nahazo toeram-piasana zany izy ireo fa mialohany anaovana ny asa fikarohana fandikan-dalàna dia tsy maintsy mandalo amin'izany fianianana izany satria zay no takin'ny lalàna malagasy. Tanjona amin'izao ny ampitombona ny isan'ireo miaramila misahana ny fikarohana ny fandikan-dalàna mba hatotosa atsakany sy andavany ny fiara-miasa matotra eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana.